Soeto amin'ny fandarana mahery indray ianao amin'izao alina izao manatra ny araba tokolasy tompokivavy ary dia fahaly manasanao indray inkio anaraka hatramin'ny farany ary izao fandarantsika izao maromaro ihany na dia efa faraparana ary ny tampilalaovana nanao ny vaovao entsika ny ity androany ity. Miarabanao mbola dia miaraba ihany koa tsika rehetra pity fanatanjahantena ho resahantsika misimisy koa amin'ity hariva ity ny taranja baolina kitra, ny taranja baolina lavalava, io ihany koa ny taranja handball fedina tompon-daka Madagasikara ary ny azakazaka fiarakodia. Fa ahiditsika anombohana ny fotoana n'ity hariva ity dia ny dingana faharoa amin'ny fedina ny tompon-daka Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra izay azo lazaina fa anivadika tanteraka ny rasa nandritra ny andro voalohany. Raha nazava tokoa mantsy hita olona zava zany ny vokatra tamin'ny taorian'ny andro mandroso rehetra ny lalao telo mandroso tanterahana voalohany tao amin'ity THB Champions League ho an'ny poule des as ity dia niovandray izany nanomboka androany satria dia samy resy avokoa ireo ny lalana roa voalohany mialohan'izao lalao verina izao tsy izany fa ny AS Saint-Michel izay resy ny ekipan'ny FCE avy any Atsinanana ankilany kosa ny ekipan'ny Knaps Sport izay ny hitana formation. Ny tsibadika ny rasa nandritra ny andro voalohany lalao verina amin'ny dingan'ny famarana ny fiadina tompon-dakan'i Madagasikara na ny poule des as natao tsy mahamasy ny tolakandro samy ny faharesena avokoa mantsy ireo ekipa Ronsokady nandritra ny lalao mandroso tany Mahajanga. Tao amin'ny lalao voalohany aloha dia resy ny ekipan'ny FCE Atsinanana tamin'ny sarono iray ny ASSM Analamanga, ny ekipan'ny Saint-Michel miakanjo fotsiny efa nanokatra nisa teo amin'ny 7 tamin'ny alalan'ny Bob. Nanomboka teo dia maro no nieritreritra fa ho mora ho an'ny ekipa Namparibe ny andresy ekipa Atsinanana izay nefa nontraka fa dia nanotratra amin'ny farany ny levantana fa noerina izay nisy vokany rehefa natafiditra baolina roa ny sesa izy ireo. Marihana fa fandresena voalohany ho an'ny FCE ny azo dia tsy mahamasina iny. Tezakilany kosa dia tsapa mbola nitambesatra teo amin'ny mpilalaon'ny Saint-Michel ihany ny arerahana tamin'ny nalaovan'ny 20 minitra nandritra ny manasa-dalana ny fandonorana tamin'ny Tiaftem tany Mahajanga ny alahady teo. Narak'izay dia resy ny ekipan'ny hitana formation Analamanga tamin'ny isa tokana iray nohatra ihany koa ny Knaps Sport baolina tokana izay tafiditry rajo. Taorian'ny andro voalohany iny dia mbola mitarika ihany ny ekipan'ny AS Saint-Michel izay manana isa 9, manaraka azy ny ekipan'ny Knaps Sport sy ny tana formation samy manana isa 9 lalana faha-efatra kosa no misy ny FCE manana isa 3. Raha ny fahitana ity andro voalohany verina ity dia sarotra ny anao kajikajy ambola rampirasahady voaporofo tamin'ireo trangareo fa dia maro tokoa no mety mbola hitranga ato satria moa dia boribory ny baolina.